andao ifankaty fa miarabanao indray tonga soa atao anatin'ny fandaharana ny tany rano hoana razanako toy miaraka aminao tsy avy amin'Andriamanitra ny fankahalana na iza na ohatry ny ahoana paoziny na inona ananany na inona tsy ananany na ohatry ny ahoana volokodiny fiodirana na ohatry ny ahoana volony tsy tokony hoe rehefa ohatra an'izao dia tsy tianao izy indrindra moa tsika tanora misy an'izay hoe ny anahy rehefa tsy mitovy amiko dia tsy tiako ny anahy rehefa tsy miray hevitra amiko dia halako ny anahy rehefa nanao an'izao tamiko dia tonga dia tsy azo atao hitako tsony tsy te hahita an'izany tsony tsy izany ny fitiavana tsy avy amin'Andriamanitra ozy ny ten'Andriamanitra tsy avy amin'Andriamanitra ny manao ny tsy marina sy ny tsy tiana sy izay tsy tiany rahalahiny fa tsy maintsy mifankaty tsika fitiavana namanao tahaka ny tenanao ny fitiavana tsy mitady ny azy ny fitiavana mahari-po ny fitiavana mandefitra ny fitiavana nge tsy mialina fa tsy hoe tsaratsara kokoa ny paozin'ilay olona dia lasa tsy tianao maizina izy tsy hoe mahay kokoa noho ianao izy dia lasa tsy tianao maizina izy tsy hoe akory hoe tsaratsara ny fari-piainana satria manana ray aman-dreny izy ohatra hoe manana ray aman-dreny dia lasa tsy tianao izy fa tsy fotony nge zany fa indraindray lasa noho ny zava-misy dia lasa etiketiny be tsika tanora lasa etiketin'le zavatra tsy mety dia lasa manimba anao le izy nefa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe tiavany olon-drehetra tiavany fahavalonareo ary ozy izy ny ten'Andriamanitra dia dikan'izany mila mifankaty tsika ny fitiavana koa tsy manakorotana tsy manimba zavatra ny fitiavana tsy mamono olona ny fitiavana tsy hoe dia vao mandeha makery amin'ilay olona ery ianao tonga dia teny ratsy vararaka ny tenenao amin'ilay olona izany hoe dia fitiavana nefa lazainao fanamanao izy ohatra anao hoe mpiarakaraka aminao tsy izany fitiavana fa ahoana ary ilay fitiavana ozy izy ianao hoe ny fitiavana ilay mitarika amin'ny tsara mifampitarika amin'ny tsara ny fitiavana fa tsy mifampitarika amin'ny ratsy izany ny atao hoe fitiavana dia ahoana ozy izy ianao ny azonao izany fitiavana izany aizana amin'ity manana an'ilay tena fitiavana Andriamanitra no fitiavana rehefa manana an'Andriamanitra ianao dia manana an'ilay tena fitiavana ianao ao anatinao izany tena ilayntsika tanora indrindra tsika tanora hoe tanora kristianina tsy tokony hoe noho ny zava-misy ny zava-mitranga dia lasa excité-ny zava-misy ianao dia lasa sasa andeha hisotro toaka ianao andeha hifokarongony ianao dia avy eo ianao lasa sasa manimba zavatra ianao lasa manakorotana fiainan'olona ianao lasa miseme panique miseme doute miseme trouble manodidina anao ianao dia satria noho n'ilay zavatra ansotroinao noho n'ilay zavatra niraisinao zay tsy mino fa tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy nitarika anao an'izany satria izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra anao atao hoe zanak'Andriamanitra raha ohatra ianao ka zanak'Andriamanitra zany dia tarihan'ny fanahy masina mitarika anao tsara izy fa raha ohatra ka hoe zavatra ratsy kosa ny veny ataonao andeha hanimba zavatra olona nefa zavatra tsy anao akory hanimba fiasanan'olona andeha anakorotana tanàna anakorotana toerana anankiray tsy avy amin'Andriamanitra izany fa izany tonga dia profy avy amin'ny devoly izany dia hitanao fa ilay zavatra ataonao io nge zavatra tsy fanaonao akory zavatra tsy mahazatra anao tsy fiainanao akory fa noho le fanaratsy nitarika anao dia izay na tonga anao nanao an'ilay izy satria mila fantatrao zany hoe tsy fanahin'Andriamanitra no nitarika anao matoa nanimba zavatra tsy fanahin'Andriamanitra no nitarika anao matoa niseme panique niseme trouble lasa tena feno korotana be manodidina anao tsy fanahin'Andriamanitra nitondra anao tamin'izany nefa zao raha ohatra ka niteneny ianao hoe ndana mitory an' Jesosy dia angamba ianao ny anahana teo fotsiny tsy say ianao satria tsy ny fanahin'Andriamanitra nitarika anao ny fanahin'Andriamanitra ihany tsinona ny manome fahasahinanao hitory an' Jesosy fa raha ohatra ianao ka tsy manana fanahin'Andriamanitra tsy sahy hitory an' Jesosy izany mihitsy tsika an'izany mila manana an'ilay fitiavana tsika ao anatintsika ary tanora mila manana an'ilay fitiavana tsika mba tsy hisian'ilay korotana mba tsy hisian'ilay fifandirana mba tsy hisian'ny zavatra simba tsy misy tombony anao nge raha ohatra ka simba ny fiasanan'olona ohatra ny tsy misy tombony anao raha ohatra ka naratra ny olona manodidina anao hoe tsy misy tombony anao ihany koa raha ohatra hoe ankahala anahy ianao na ankahala anao ianao reraka fotsiny raha ohatra reraka eo fotsiny ny fonao raha ohatra ka ataonao an'izany fa mila mifankaty tsika dia ndao hifankaty dia ndao hanana an'izany fitiavana izany
ihany afaka hampandroso atsika zany fitiavan'izany ihany ny afaka hampivoatra atsika zany fitiavan'izany ihany no tsy hanenenantsika raha ohatra ka zany no ananantsika dia mino fa zanak'Andriamanitra ianao manana le fitiavana ianao tiany rahalahinao ianao dia raiso le fitiavana dia tsy iza fa Jesosy zany. Mankasitraka anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany Joana Koto niaraka taminao manasanao hatrany hanaraka any amin'ny CTV izarany vidéo ny partage rehetra tahiny Jesosy.